Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy ilay tompon'izao rehetra zao. Tsy ny mpitsabo rehetra no mety amin'ny Kristiana. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Be dia be mihitsy amin'izao fotoan'izao ny olona mitonona ny tena no mpitsabo, mpanasitrana. Dia maro be mihitsy ny olona milahatra sy mandeha amin'ireny toerana samihafa ireny. Raha Kristiana ianao dia tadidio tsara fa tsy izay andehanan'ny olona akory dia azonao andehanana daholo. Fa tsy maintsy mijery ny tenin'Andriamanitra antsika, mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny hevitr'Andriamanitra, izay vao mandeha etsy sy eroa. Fa raha tsy izany dia mety ho tafalatsaka any amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Anisan'ny fantatsika zao raha mahalala ny fitsaboana medikaly, izay ataon'ny dokotera ny antsointsika hoe médecin, mampiasa ireny fanafody isan-karazany ireny, ny comprimé sy ny gélule dia hitsaboana. Raha izay fa misy koa zao ohatra ny hoe fanafody fitsaboana nentim-paharazana, mampiasa ireny ravin-kazo, tanehana sy ny zavatra samihafa ireny. Dia misy koa ilay hoe fitsaboana amin'ny alalan'ny odi-gasy. Ireo indray zany dia ilay manantona an'ireny olona misy tromba, mpimasy, mpiskidy, dadarabe, olona misy kalanoro, mitaiza zazavavin-drano sy ny ohatran'izany ireny ianao dia any amin'ireny indray zany ilay olona no mitady fanasitranana. Efa mitonona ny tena no mpitsabo koa ireny olona ireny. Dia misy koa ireo ilay olona izay hoe manana don, manana fanomezam-pahasoavana manokana mihitsy izy, dia mety hoe manotry izy, mampiasa hazo izy, mampiasa vovotany, mampiasa zavatra isan-karazany, fa izy zany tsy miteny hoe odi-gasy fa hoe don fotsiny ny anazy. Dia io don io dia rehefa tsapainy ny tanan'ilay olona na kasihana ny faladian'ilay olona sy ohatran'izany dia tonga dia fantany hoe zao ny aretina mahazo an'io olona io. Dia iny amin'izay ny teneny manao hoe reto sy reto avy ny zavatra izay ataonao, dia manome karazana fanafody mihitsy izy, sotroina, tambavy, evohana sy ny ohatran'izany hitsaboana an'ilay olona. Ary dia misy tokoa ny sitrana ao anatin'ireny zavatra ireny. Dia ohatran'izay koa ny resaka hoe manotra. Avahako zany le teo le hoe don manotra. Zany hoe le don manko dia hoe zavatra tsy azo ampianarina le izy, fa hoe ianao rery zany ny manana an'le izy, le olona rery zany ny manana an'le izy. Fa le hoe manotra indray dia hoe zavatra azo ianarana mihitsy, hoe ohatran'izao ny point, ohatran'izao ny muscle, ohatran'izao ny eto, dia ireny ianarana mihitsy indray zany. Dia be dia be koa ny hoe manotra olona dia mitsabo amin'ny alalan'ny otra. Dia ohatran'izay koa amin'izao fotoan'izao efa misy ny hatramin'ny hoe comorianina, fitsaboana comorianina, fitsaboana sinoa. Dia be tsy voatanisa mihitsy fa tena maro ireo le karazana fitsaboana izay misy amin'izao fotoan'izao ireo. Ary araka nambarako teo dia tena hoe manasitrana ilay izy satria be dia be mihitsy ny olona no mandeha makany. Ary matoa ny olona milahatra makany amin'ireny toerana ireny, vao maraina amin'ny firy dia milahatra laharana, mametraka carnet amin'ireny toerana ireny dia satria zany misy vokatra tsara zany hita ny tao. Ka itsika Kristiana tsy hoe satria ilay izy nisy vokatra tsara dia andeha tsika. Zay aloha zany dia tadidio, fa tsy izay rehetrarehetra mpitsabo na hoe mpanasitrana dia mety amintsika Kristiana daholo. Fa tena mila mitandrina tsika ary mila mandinika tsara amin'ny maha-Kristiana antsika. Rehefa ilay tena marary iny ianao eo amin'izay vao tena mivoaka daholo rehetrarehetra eo. Rehefa ilay matetika ny olona zao ohatra hoe voan'ny cancer na misy aretina hoe tsy hitan'ny dokotera mihitsy dia manomboka amin'izay ilay olona rehefa ilay tonga mamangy dia miteny eto ariananiny io. Tena ohatran'io mihitsy ny aretina nahazo any anina, fa izy vao nentin'ny atary amin'ny anina dia nikasihany. Zany anie tena tsy odi-gasy anie zany, zany anie tena tsy ohatran'izao fa tena mivavaka anie zany olona zany, tena hainy io, vitany io. Fa ny sasany indray dia miteny hoe za koa tena ohatran'io mihitsy ny aretina nahazo anahy, fa vao nentiko tariananina dia ohatran'izao, vao nataoko ohatran'izao. Dia mandeha amin'izay le karazana sosikevitra isan-karazany. Dia eo amin'izay tsika zany le vakisaina hoe inona ary no atao, andeha sa tsy andeha. Ny tena Kristiana sao dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany zavatra zany. Nefa koa ianao koa le tratran'le aretina dia misy pression matahotra le fahafatesana, dia hoe andao rangaha andeha ihany, fa fitsaboana, fahasoavana ny tadiavina, fa tsy hoe andeha hanao ratsy ihany akorintsika, fa dia fahasitranana moa ny tadiavina ka inona moa ny maharatsy an'izany, fa rehefa salama dia izay ny zava-dehibe. Tsy izany mihitsy ry havana no tokony fomba hijerevantsika azy, satria tadidio tsara. Fa raha ohatra zao tsika ka miresaka hoe magia, dia tamin'ny andron'ny testamenta taloha i Mosesy rehefa tonga teo anatrehan'ny Farao dia natsipiny avy any le tehany, tonga dia nivadika biby lava le izy.
zany le herin'Andriamanitra ny nanaovany an'izay. Fa nivoaka avy ihany koa ny ombiasin'ny Farao. Reo ombiasin'ny Farao zay manana ny fanahy hafa mihitsy ny ao anatiny fa tsy ny fanahin'Andriamanitra. De ireo koa nanipy koa de mba nivadika bibilava koa. Zany hoe raha resaka fahagagana de tena samy mahay an'izany daholo, na ny ao amin'ny tontolo ara-panahy ao amin'Andriamanitra na ao amin'ny tontolo ara-panahy tsy ao amin'Andriamanitra. Fa ianao mila mitandrina tsara manao hoe le fahagagana io ve avy amin'Andriamanitra sa tsy avy amin'Andriamanitra, sao de fahagagana tsy avy amin'Andriamanitra no hiazakazahanao. Lasa mitady famonjena ivelan'Andriamanitra ianao amin'izay fotoana izay, ary efa lasa fanipoatsampy, mivadika fandikana ny didin'Andriamanitra mihitsy ilay izy le hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany, mitady famonjena ivelan'Andriamanitra. Reto ary ny zavatra tokony ho tadiditsika. Kristiana tsiraray avy mihitsy. Rehefa mararitsika Kristiana de mpitsabo, médecin sy olon'ny fiangonana izay ihany antonina. Averiko médecin sy olon'ny fiangonana ihany antonina. Raha mijery ny soratra masina zao any amin'ny Matthieu 7:20 de nanao fanoharany Jesosy Kristy ny amin'ny tenany sy ny amin'ireo le mpanota izay manaraka azy ireo. De hozy izy manao hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Zany hoe ilay finaritra de le olona salama tsara. Ny mpanao fanafody hozy izy rehefa jerevanao ny baiboly amin'ny teny frantsay de médecin no andikany an'io. De ny marary hozy izy no mila ny médecin fa tsy ny olona salama. De tahaka an'izany koa hozy izy tsy ny olona hoe efa tsy manana ota no mitady za izy zany le médecin tiany tenenina, fa ny olona mpanota. Ohatrany hoe ny médecin dia marary daholo ny tena be dia be miaraka aminy ao, de ohatr'izay koa hoe za hozy izy de ny mpanota daholo no be dia be miaraka amiko eto. Zany hoe nanao fampitahana izy, ka matoa Jesosy Kristy nanao an'le izy ho fampitahana ohatra de fa azo lazaina hoe manaiky izy zany amin'izay fotoana izay ny fitsaboana any amin'ny médecin. De tahaka an'izany ny baiboly zany de tsy manohatra mihitsy ny fitsaboana medikaly. Raha izay zany ny azo ilazana azy, satria ireny de tena zavatra miainga avy amin'ny lojika, miainga avy amin'ny fianarana mihitsy, ny amin'ny hoe andao atao ny analizy, atao ny bilan de hita hoe niakatra ve zao sa nidina, de miankina amin'iny no anomezana anao ny fanafody ty, ity fanafody ty no ampidina an'le izy de avy eo ho salama ianao. Zavatra tsisy finoana tafiditra mihitsy ao anatin'izany na kely ara, fa tena hoe fahalalana izay nomen'Andriamanitra ny olombelona no ampiasaina, ary zay tsy lavin'ny soratra masina mihitsy. Ka raha misy olona zany hoe marary ianao de tsy avela ny manantona médecin, tsy avela ny manantona dokotera, de efa tsy ara-tsoratra masina zany, fa tena azo atao tsara mihitsy ny manantona médecin, manantona dokotera. Ndray mandeha zao de nisy olona any ambanivohitra zao de zany matetika malaza be mihitsy hoe ity aretiny ity tsy azonareo entina any amin'ny dokotera, raha vao tsondro aminareo io tonga de maty. Mazoko zao mihitsy raha zany nahita ankizy matin'izany fomba fisainana zany, ary mamono olona be dia be mihitsy io, satria hoentina avy any amin'ny anina any izy de any no miteny azy manao hoe io raha vao entinareo any amin'ny dokotera ka tsondromina de maty. De tsy sa mandeha makany amin'ny dokotera tsony le olona, de efa tena marary mafy, efa tena dans le coma am'izay le zaza vao andana tsofo pasteur. De rehefa tonga eo ianao de manontany an'zareo manao hoe fangaty izazy ty tsy mba nentinareo tany amin'ny dokotera fa maninona no ohatran'izao, de hoe nisy olona niteny ohatran'izao pasteur de tsy nentina hitany le zaza. Eo am'izay vao hoe tsika Kristiana tsy manohatra mihitsy ny fandehanana makany amin'ny dokotera. Ento makany amin'ny dokotera efa tara loatra, na hitan'izany masoko mihitsy olona tsiray tsy roa maty vokatr'izany fomba fisainana zany hoe tsy mandeha amin'ny dokotera. Ka itsika Kristiana ry havana aloha de efa ambara amintsika tsara fa tena mandeha, satria Andriamanitra no nanome ny fahalalana ho an'ny mpitsabo. Na inona mahazo anao, inona aretina mahazo anao, afaka mandeha amin'ny dokotera anao. Hafa indray raha hoe safidinao manokana hoe za tena ampiasa ny finoko fotsiny aloha amin'ity aretina indray mandeha ty, fa tsy isafidy, fa isafidiny tsy ampiasa fanafody indray aloha eto. Azo atao zany amin'ny fotoana sasany, fa le hoe manohatra ny fandehanana any amin'ny dokotera mihitsy tena tsy izy zany. Tsy ambarany soratra masina zany, fa na i Jesosy Kristy de nampiasa fanoharana milazany amin'ny dokotera. Ny zavatra faharoa de izao, raha mijeritsika any amin'ny Jakoba 5:4 de milaza izy manao hoe misy marary va eo aminareo izy, aoka izy hampaka ny loholon fiangonana, ary aoka hanosotra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo, sady hivavaka
eo aminy ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary. Zay koa zany zavatra anankiray azo atao, maka mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Averiko tsara zay, ao amin'ny fiangonana. Misy manko olona miteny hoe izy ande tena mpanompon'Andriamanitra, mivavaka mihitsy le izy zay izy vao. Nefa ny olona io tsy mitambatra amin'ny fiangonana. Tsy hoe olona hoe mpiandry ao amin'ny fiangonana na ohatrany fa olona miasa manokana any ambadimbadika any izy fa hoe mivavaka fotsiny izy. Tsy mampianatra antsika an'izany ny soratra masina. Fa tena hoe raha marary anao zany dia afaka ataonao tsara mihitsy hoe akoatra ny fitsaboana raha médical zay ataonao dia andana tsofi pasteur, andana manantona mpiandry, mangataka asa fampahirezana fametrahan-tanana. Azonao atao tsara mangataka katekista, mangataka an'ireny olona fiangonana, olona zay ao amin'ny fiangonana hivavaka, hametrahan-tanana, hivavaka ho anao. Zay zany le izy. Fa raha ohatra ianao ka hoe ity olona ity ivelany amin'izay zany zao ny resahako, akoatran'izay zany ohatra hoe raisiko hoe manotra teo dia manana don mihitsy izy any mivavaka mihitsy. Raha ohatra izy ka manana an'izany don zany dia fanontaniana mipetraka aloha dia ny hoe ilay hery entiny manasitrana, satria zavatra tsy azo ampianarina olona izy fa izy ihany no mahay azy. Avy aiza io hery zay ampiasaina io? Efa fanontaniana mipetraka zany. Za eto tsy ilaza amintsika hoe retsoretso davy ny tsy azo ale, fa za dia teteny amintsika fotsiny na inona aretina mahazo anao, na inona zavatra mahazo anao dia aleontsika manana fisainana madio, tsy mijoro tsara amin'ny maha-kristianina antsika manao hoe reto ihany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa azo atao, dia ny vavaka amina olon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana sy fandehanana makany amin'ny dokotera, médecin. Fa rehefa tena mafy manko areto indrindrandrindra ohatra ny cancer dia eo amin'izay le olona manao foana manao an'ity zavatra, tetezina daholo ty karazana hoe mpitsabo sy mpanasitrana rehetrarehetra ity, ary zay dia efa antoka mety tsy ahasitrana anao satria tsy mbola tena miorina ianao zany ao amin'ny Jesosy Kristy, fa mbola mandehandeha ny sainao, mbola mitaditady famonjena etsy sy eroa, dia efa mety antony tsy ahasitrana anao satria tsy tena mbola miorina amin'ny Jesosy Kristy ny finoanao. Miara-miasa tsara ry havana ny vavaka sy ny fitsaboana médical zay ataon'ny dokotera. Reo ihany aza manaiky vilivilin'ny olona zany ianao fa manjary lasa hitady famonjena ivelan'ny zavatra hafa ianao. Ny dokotera dia mitsabo fa Jesosy no manasitrana. Aitsika tsara zany teny zany, miara-miasa reo ka tena aoka antsika hijoro tsara ny amin'izany. Aza manaiky hoentin'ny olona ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny Romanina 12:12, aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao izy fa miova amin'ny saina, fanavaozana ny saina, amatarana reo ny sitrapon'Andriamanitra. Na dia manasitrana aza ny kalanoro, na dia manasitrana aza ny omby asy, na dia manasitrana aza ny zavatra samihafa any ambadimbadika any, tena miteny amintsika aleo maty ao amin'ny Tompo, toy izay velona ao amin'izany fanahy maloto isan-karazany zany. Fa tsy ho tonga ho azy aminao koa zany rehefa fa mbola misy tampiny zany rehetrarehetra zany. Ka za eto dia teny amintsika Kristiana, mety betsaka ny olona mandeha makany avelao izy hoany satria zay zany mbola finoany, fa ianao raha Kristiana ianao tsy tonga ho azy aminao zao afatra zao. Mifotora amin'ny Jesosy Kristy, mifotora mivavaka ary mandehana makany mpitsabo. Zay ihany ny antsika. Raha ohatra ka ho alain'Andriamanitra amin'ny aretina ianao dia fa zay zany ny anjaranao, fa tsy hoe mitady ody faty hatrany amin'ny fanipoatsampy. Tsy mety amintsika Kristiana zany ry havana, ka tena mila mandinika itsika. Dia ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra ary dia mirary fahasalamana ho anao raha ohatra ka marary ianao. Aza manahy, aza matahotra fa manana hery anasitranana anao koa Andriamanitra raha izay no sitrapony ho anao. Amen.